Na dia fantaterina teo amin'ny fampalalam-baovaon'ny Mateviary dia ho arantsika eto amin'ny fandarana mahery ihany ny zava-bitan'ireo mpanao mpiatroka kickboxing izay tafaverina teto Tanindrazana tamin'ny alatsinainy teo niatrika ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika. Medaly volamena valo moa no noromban'ireto mpiatroka malagasy ireto tamin'ny alatsinainy izay ary dia tamin'ny mpamendrena no nitsinana azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivatoteny. Tao anatin'ny hafaliana sy orakoraka no nandraisan'ny fianakaviany ireo mahery fo malagasy mpiatroka kickboxing avy niatrika ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika izay natao tany Kamerona rehefa avy niaro ny voninahitry Madagasikara. Medaly volamena valo, volafotsy 5 ary alimy 5 no azon'ny mpiatroka malagasy. Mpiatroka 70 tamin'ireo 70 entana araka izany no niravaka medaly avokoa tamin'ity andiany fahefatra amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika ity. Fehiny tsara ny vokatra afa-po zareo avy ao amin'ny federasiona. Ny fananana afa-po tanteraka tsika, afa-po zay, afa-potsika tokony afa-po ny firenena, faharoatsika nefa manafika ny an-taniny ary tsy vita amin'ny firenena faharoa fa tsika ny atao hoe favoritany ary izay miona amintsika dia mitaintaina daholo. Izay miona amintsika dia matahotra daholo satria malagasy zany techniquement tena supérieur dia fandehan'ilay izy dia ireny moa ny vokatra faharoatsika raha ny lozika an-javatra raika amby folo amintsika fa reo anakivalo ireo zany tena hoe ankizy tsy azo natao ninina mihitsy na tonga dia KO na tonga dia mandresy 3-0. Samy naneo ny hafaliany sy ny fahitany iny faninanany avokoa ireo mpiatroka nandritra ny fahatongavany tetsy Ivato io atoandro io. Eto manalo dia niezaka ny nanao tsara teny ambony dia ianao hoe fananapo hoe tompondakan'ny Afrika? Mbola salasala ihany aloha satria mafy izy teo amin'ny ady dia hafi ny adrena mba ambobe ny fiton'ireo fa naizana ireo sogady na malagasy teo amin'ny firy koa manatanao? Lay tonga dia nanao finale. Iza nanao taminao? Bon somary le bebe izy teo amin'ny vatana ireo fa voasika teo amin'ny niveau technique izy zany. Tana aloha mafy nazo amin'ny Madagasikara satria vao niady Madagasikara dia efa niainana amin'ny tompon-tanàna nefa niaizana ny toerana samofana nasionay amin'ireo ny fahaizanay ary tena ny problema zany tsika Madagasikara tadio tokony voalohany kanefa tana amin'ny finale ny akabetsahanay dia nanao amin'ny Cameroun daholo dia nandeha amin'izay le ady boaty resaresaresa dia natao resy daholo na manay nefa manay 5 efa scorenay amin'izany 6 ny anay efa champion tamin'izany dia ny Cameroun efatsy dia nefa ny antsika mbola misy anaky efatra manao finaly ny anao finaly amin'ny Cameroun dia natao resy daholo mba hiazana ny namana reny mba tsoky Raha mba natao tany zany raha manao manokana fa vonona daholo na moral na fizika hiatsiana izy tany. Iza ny nanao taminao? Raha nanao tamiko voalohany zany tera-tany Camerounais dia resiko 3-0 izy dia nanao finaly tamiko tera-tany Gabonais dia mbola ohatr'izay no score tasomoko anazy. Malaza be teny amin'ny kizitrere teo somary nanahirana foana nanao amin'ny Camerounais ny sportana any tena raha resaka izay aloha dia marina le izy satria vao mitovy le combat dia mety omeny an'le tera-tany Camerounais foana le fandresena. Finale tampoka zany tompon-tanàna fijanany ady aloha zany hoe mafy tsy koa zany ampin'io compétition izay koa zany avantage tsy akora tamin'ny firenena rehetrarehetra tany fa manafika koa zany tsy mora fa tsika efa vonona ny hoe nanome tokony firenena mihitsy avoaka malagasy hoe mety atoro ny tanjona tonga moa zany le tanjona ny tetavana hoe tsy ny tenana irery ihany no hoe champion d'Afrique fa ny firenena malagasy mihitsy ny champion d'Afrique. Iza ny tena firenena tena hitanareo mafy indritra tany? Mafy aloha zany tsy maintsy hoe ny tompo-tanàna ny tena mafy fa tsy manafy zany ny tompo-tanàna ihany ny tena mafy hoe nakoatsy loatra hoe maivana fa azo atao satria samy tsy specte manko dia izay moa hoe somary manamaivana sasa fa ny tompo-tanàna manahirana ny ady taminy zany hoe azo indraisantsika tsara mazava amin'ny technique sy tactique izy. Sady ny kickboxing na ny boxe savaty ny boxe anglaise tombony ho an'ny Johnny manokana dia izay nanovana an'le matombon-dakan'ny Afrika. Ao anatin'ny mihitsy aloha zay satria le boxe natao pied-point dia tsara zany hoe nanafangaro izy dia tonga an'le vokatra ihany moa tena koa manana titrany amin'le boxe anglaise na boxe française avady izay koa zany anasan'ny tombony anankiray hoe nazavana an'le titre.
toy izao ary ireo vokatra rehetra tamin'izany faninanana izany. Teo amin'ny lehilahy voaositra tompontakany Afrika nahazo ny medaly volamena i Billy latsaky ny 1.5 kilao teo amin'ny full contact, Severin latsaky ny 4.5 kilao teo amin'ny low kick, Johnny teo amin'ny latsaky ny 4.5 kilao teo amin'ny full contact, Naval latsaky ny 7.5 kilao low kick, Rojo Lalaina teo amin'ny latsaky ny 9 kilao low kick. Teo amin'ny vehivavy kosa izay mbola voaositra tompontakany Afrika ihany koa, Muratina latsaky ny 9.5 kilao full contact, Faratina latsaky ny 9.5 kilao full contact, Aline latsaky ny 9.5 kilao low kick. Teo amin'ny medaly volafotsy kosa dia mpikatroka 5 mianadahy ihany koa no nahazo izany anaram-boninahitra izany. Teo amin'ny lehilahy dia Imena Volo teo amin'ny latsaky ny 2.5 kilao amin'ny low kick, Julien latsaky ny 3.5 kilao full contact, Alpha latsaky ny 2.7 kilao low kick. Teo amin'ny vehivavy kosa dia Yalida teo amin'ny full contact latsaky ny 10 kilao, Fahendrena teo amin'ny full contact latsaky ny 2.5 kilao. 5 ihany koa nahazo ny medaly alimo tamin'ity faninanana ity, fa Zarali teo amin'ny latsaky ny 7.5 kilao full contact, Totso latsaky ny 13.5 kilao full contact, Jimmy latsaky ny 17.5 kilao low kick, Voary latsaky ny 17.5 kilao full contact, Mahery latsaky ny 2.7 kilao low kick.